raha naneho hevitra manoloana ny erisehatra niatra tamin'ny orinasa an-gazety Charlie Hebdo tany Paris dia nanambara ny mpino silamo eto Madagasikara fampandala ny fandriam-pahalemana ny finoana silamo ka tsy makasitraka ny asa fampiororona tahaka izay iny. Miantso ny Flody Miralahy eo na Akitsipomba hanatanterahana ny fampiavanam-pirenena arak'izany ny mpino silamo dia ho arahintsika ary ny sary. Tsy makasitraka ny ramandrika sy herisetra ny mpino silamo, ny finoana silamo dia finoana mandala ny fandriam-pahalemana. Ireo no FDIB nasongadiny ireo mpitarika fivavahana avy amin'ny finoana silamo niara-mivavaka noho ny fahatongavany ny volana naterahany mpaminany Mahome teto amin'ny trano Papasole 67 hektara Omaly. Nanamafy moa ny filohan'ny fikambanana zanaka avaratra Papasole fa fanosorapotaka ny finoana silamo ny herisetra nataon'ny mpampiororo tamin'ny orinasa an-gazety Charlie Hebdo tao Paris tamin'ny herinandro teo. Mendrika natoetra tsy mendrika nataony le tsy mataotody tany Paris tsy fomba musulman ry fa fandotona musulman alahelo amin'ny firenena frantsay ny fikambanana zanaka avaratra ary mpino musulman rehetra eto Madagasikara. Ny fampiavanam-pirenena ihany no lalana hitondra antsika amin'ny fampandrosoana firenena. Io kosa ny filohan'ny zanaka avaratra, noho izany dia matokony fahendren'ireo filodimy ampiona manomboka rapitso ny fikambanana zanaka avaratra. Raha tena tiantsika maro nampandroso ty firenena ity dia tsisy afa-tsy ny izay fampiavanam-pirenena tahiny président Rajoelina. Igny zany no fototra sy ny rindrina ary tafo ampandroso sy ampiadana ny voaka malagasy fa atao mikitsoko atao mpitiavana le izy mba tsy hiseny fiatsaram-belatsia ary zay mihitsy manategna fa vonona tokoa filoham-pirenena anatanteraka zany fampiavanam-pirenena zany fa zany foana ny fototra milomilo ny fototra mampiadatsika mampikontana antsika eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Ny famory teto amin'ny trano fonenana Papasole 67 hektara moa ny mpino silamo sy ireo mpikambana eo anivony fikambanana zanaka avaratra Omaly nanatanteraka fanampam-pivavahana noho ny fahatongavany ny volana naterahany mpaminany Mahome. Nasongadina tamin'ny fampianarana teto ny tokony anarahana ny toetra nananany mpaminany Mahome ka isany amin'izany moa ny fitiavan'ny fandriam-pahalemana, ny fitiavan'ny ankizy ary ny fitiavan'ny fihavanana amin'ny olon-drehetra ary tsy misy hanavahana finoana izany.